Tantarako MADA. Didy miafina dia peniny maminyaina ho velomin'ny olo vantso lampo miaraka amin'ny falsa rakota tovorazana mamonjy ny nandray feo ianjary liva ny nanatotosa anio ny fizarana voalohany. Zao ve ianao vao tonga ny olona teto sahirana be mihitsy. Ianao koa dia tsy mba mieritreritra ny manjoa mihitsy fa io mitongotongo io foana ka. Way, totesitra ianao? Ka ny olona efa miasa aloha mbola rebirebena amin'ny toetra be tongo io ihany. Azafady ary re, fa inona aloha tena mampiasa lohanao e? Ka ny fanafodinao sy ny volan'ny dokotera ka. Afaka telo herinandro angenao zao dia tsy maintsy hoentinao zahina ny ray. Ary tadidio fa amanetsy ny ray zao ny vola tsy maintsy ilaina amin'izany. Ny fibatabatananao moa manginy fotsiny. Ny vola ihany ny tena olana, fa ny amin'izany fibatana andray izany dia tsy maninona fa hanafatr'olana amin'ny papa sy maman e. Amin'izay olona zainy zareo fa tsy mahakarakara anao ray dia ho avy eo zareo hivazavaza sy handatsandray. Ka atao ahoana ary? Ianao tsy nefa rerakako. Tsy fahaolana izany rionja. Satria nahoany? Indray andro hitondrana any amin'ny dokotera ihany ange ny ilana an'ilay olona fa tsy hoe hipetraka aty amintsika foana akory izy. Tsy miraharaha izany ireo ray aman-dreninao e. Vao mandray fotsiny izy manafatra olona avany aminy ianao dia fa midika hoe tsy mahakarakara anao fa ianao marary indray no manavitra ny tenanao. Dia tsy hitako ihany zaniko. Iza koa ary izao ha? Ka tsy renina manao reny ve? Zanga mba misy mpitady izany. Mandreraka koa ny rangahy zany e. Andraso aloha jereko e. Reza ilay olona fa to tsy nampandrosoanao akory? Ay fakitera aika ilay izy ka. Taratasy avaiza hono iny? Avy any amin'ny dadanao any ambanivohitra? Avy eto Antananarivo ihany ity ka. Andraso io jerena. Lozy zany. Fa nisy inona rery a? Matefo ray volana ho ny dada. Lozy zany. Zava-toizatoizany kosa ve no nitranga dia tsy nisy nampandrekory tsika e. Ao nefa misy olona miara-mipetraka aminy fa tsy hoe mipetra-drery izy. Io vehivavy ve no antenainao ilazany izany e? Adidiny izany rehery a. Zanabadiny ange ianao e. Zonao ny ampahafantarina mikasika an'izay mikasika andrainao. Izany renkely ve dia efa natao ratsy toetra toy izany foana? Tsy ilaiko tononona akory izany ndrionja. Tsy mahavita amin'ny vitandremiko akory izany. Ianao aza mbola tsy noana tamin'ny akory ka ahoana ny tsaranao fa tsy mahavita izy. Tsy te hoana amin'ny akory ahy e. Vehivavy mpanararoatra olona izany. Fa ahoana ny lazanao an'izany? Rionja. Ka mbola tovavy kely angeo izany e, raha araka ny filazan'ny olona. Tovavy kely toy izany ve dia ho tian'ilay lahy antitra efa manjoka iny? Fa fitadiavaka rena fotsiny mody ny dirany taminy. Porofon'izany zao tsy nilazany tamiko ny nafatesa ndraiky zao satria tia nobotona ho azy daholo ny fananana rehetra. Izy kosa ve dia afaka anao an'izany? Ianao ihany ange no misoratra ara-dalàna amin'indrainao e, dia midika izany fa ianao no mandova azy. Izay tsy tiany dia naleony tsy nilaza tamiko e. Nandritra izay ray volan'izay zao dia mino aho fa efa maro ny zavatra voahodiny tao. Ahoana nefa nilazainy taminareo tamin'ny taratasy iny ary ka? Nanao didim-pananana ho ny dada talohany nafatesany dia hosokafany io didy io ka mila manatrika. Hitanao ary izany? Mba efa mahery koa nge izany ny rainao e. Toa tsy te handray an'izany fananan'izany akory ary onja raha ny sitrapo koa. Ahoana ihany ary ny anao izany koa e. Eo hoe lasa n'ilay vehivavy dolo izany ny arena rehetra. Zao ndraika hoe tsy te handray. Ny sasam-pananana amin'izao vehivavy zao mihitsy ny mahasosotra ahy e. Tia tena nge ianao izany raha izany e. Firy taona kosa ve izy mikarakara indrainao tao dia tsy mba hanana anjara? Sady ahoana moa ny afantaranao fa hisasaka nareo e. Ny didy aza mbola tsy nisokatra koroko. Tsy maintsy iaonao amin'ny hotely ko nge izay dia io vao mody tsara velatsia eo izy. Mandehala no manatrika an'izany ary rehery a. Fa aza be tombatomba nambony eo ihany. Any ianao mahita ny mariny.
Mansoa re, Mansoa. Ay, madame Rabe Mananjara. Ien tompoko. Mansoa ianao de mipetrapetra azy afady. Misaotra maître. Ary tonga aloha kosa nge ianao zany. Ka nanao fananiana ho tonga aloha mihitsy maître satria mbola misy zavatra tiako lazaina anao ko. Ay, ka ento ara azafady ny resaka hoe. Zaho maître tsy te hiona sy fanatritava amin'ny zanako tompoko lahy zany ka. Satria nahoana madama? Fantatro ihany ngamba fa tsy de mahazoazo azy zany izy zaiko. Izao raha ny lalàna madama de tokony eo anatrehanareo roa tonta no anokafana sy amakina an'ity didy ity. Misy lalàna mifiazy nge toy ny didy miafiny tony. Fantatro mihitsy zany tompoko. Fa le fanatrika amin'ny eto no tsy tiako. Tsy maintsy anesoeso sy andatsalatsa eo indray mantsy izy de zay ny tsy zakako e. Fa hono Ien tompoko. Efa fanaony aminao nga zany madama? Zay aloha mbola tsy niona mihitsy fa araka ny feo ampitainy amin'ny olona hoe zaho ho ny vehivavy tsy misy dikany fa mpanararotra ny indray ny manantena ny arenany fotsiny. Ianao ko ka avy aloha izy teny fa eno fotsiny. Ianareo raha teo inge zao efa tsy fampikasikasiko itsony aorian'ny fahavitany zao fanokafana didy zao kosa. Ka na izany aza tompoko tena mba makarary fo ihany ko. Za raha teo tsy matanty andreny ka bary tsy valiany reny. De atao ahoana ary zany Raha mety re tompoko dia aleo tsy hanatrika eo Tsy manina na efa voasokatra aza le didy ka efa lasa izy vao miendray Sady tsy ara-dalàna zany madame Veuve Rabe Mananjara no tsy manam-potoana merimberenana mamaky an'io Andray re tompoko. Ka hitanao ihany zao asa be ataoko eto zao ko. Jereo fa mbola misy olona maromaro ny tsy maintsy raisy koa zao reo ivelany ireo ka mba miangavy re maître. Sa tianao ary ve ny ampiakatra tositra eto amin'ny teny marary avokany io Ka inona moa ny tombotsoako amin'ny faharianao madama? Ny mandika lalàna mihitsy ny tsy tiako saripady ane toy ny asan'ny notery tony marina. Fantatro mihitsy zany re tompoko. Ka izany arako. Nefa mba miangavy re. Tsy te andre resaka manafotoana ny fokontsony aka. Mahazo azy ty efa tsy hitako izay anaovana azy. Tray ka zao zany madama. Ien tompoko. Tsy mahazo mandeha zany ianao fa eto ihany De tsy azoko angaviana mihitsy ve no maître? Ka mbola tsy tapitra nge ny teniko madama Rabe Mananjara. Maître, ka re mba tsy hoatsoinao amin'izany anaran'izany koa raha azo atao madama, be fepetra loatra nge ianao zany aza teritra renao tompoko fa misy antony daholo nge zany zavatra rehetra zany matola zaiko Ka izao madama, so de misy marina tokoa raha ny filazan'izany ianao zany madama raha izao fetsika izao no jerena. De nao koa ve de mieritreritra an'izany maître? Ka toa hafahafa tsy ny anaoko, tena hafahafa mihitsy. Aizako io zavatra rehetra io to manahirana anao daholo Raha mba fantatrao mantsy tompoko. Mandeha ny fotoana fa zao no izy atsy ambadika ato zany ianao no mipetraka de eno tsara zay resaka ato fa tsy afaka ny amerina aminao manokana intsony avy eo ka marina. Misaotra indrindra tompoko. Tsy ara-dalàna zany zavatra ataoko zany fa no ianao miangavy mafy de voatery manao an'izany. Isaorana anao lehibe zany maître. Eny are, mandehana amin'izay so tonga eo ihany izy ka ho hitany eo indray ianaoko. Andriamatoa Hely Rabe Mananjara raha tsy diso izy indrindra maître. Ka mahazo teo ianary ianao de petrakely azafady. Eny tompoko. Ka izao efa fantatrao ihany zao antony etsokanao zao satria efa nambarako anao tao anaty taratasy fiantsona. Tiako anefa ny mbola anazavana azy tsara aminao aloha. Eny tompoko menao ro tsara. Ka izao Andriamatoa, iray volana lasa zay no dimandry Rabe Mananjara rainao. Ny antony aloha de tsy voalaza fa maty toy ny olon-drehetra ihany izy rehefa nararina nandritra ny fotoana naharitrakitra. Menonao maître. Efa fatapatany ihany angamba fa tsy ho ela velona intsony izy talohan'io ka nametraka didy miafina ny amin'ny fananany. Tsy noterena, tsy novozonana izy nanao an'izany fa sitrapony tanteraka.
Mino ohatrany metra. Ka napetrany teto izy io ary nambarany fa iray volana orian'ny hahafatesany voasokafana. Eo anatrehanao sy madame Iobo no anokafana azy. Eny tokoa metra. Fanakaiza le madame? Eny efa nandalo teo izy ary nialatsiny tamiko fa tsy afaka ny anatrika eto misy zavatra manahirana azy no mantsiko. Ka tsy mandika lalàna ihany ve tsika raha izany? Ny afatry ny maty nefa efa milaza fa tsy maintsy eo anatrehanay le zavatra. Ka izay aloha ny voalaza kanefa raha misy antony lehibe kosa ve moa tsy ahafahany ataotsika ahoana? Ka hemitra amin'izay fotoana mahafaka azy ny fanokafana ny didika. Eny izany aloha ny tokony ho izy. Nefa izao anie nametraka fitokisana lehibe tamiko izy. Ka ataoko fa tsy ananatsiny ny hanokatra azy eto anatrehanao irery. Sady ataoko ahoana koa moa no anovan'izay voalakitra ao anatin'izay Andriamatoa. Ka efa nametraka fitokisana lehibe taminao zany izy de tsy maninona fa manaika ny anokafana ny didy amiko irery. Fa raha tsy zany kosa sao de mba hanahirana metra. Aza matahotra anao fa notaire vita fianianana ni ahy. Tsy azonay atao mihitsy ny manao zavatra maizimaizina amin'ny klianay. Eny raha metra. Ka izao ndaso aloha fa laiko vetivety ary le izy. Ity ara le izy ka jereo tsara Andriamatoa ery. Io hitanao io fa mbola tsy misy nisokafana mihitsy ity raha mihitsy aloha de avady tsara azafady. Efa mahatoky anao ary mety raha fa ataovy eny ary na izany na tsy zany aloha tsy maintsy maka vavolombelona roa amin'ireo ao an-tokotany ao ireo aloha tsika hiaraka manamarina amintsika eto. Azonao ve zany? Aleo manko manao zavatra mazava tsara mihitsy fa tsy tsara raha misy manana alahelo vikenange nareo roa azafady indrindra. Raha ny avy amiko aloha natahoranao amin'izany metra de aza misahirana. Tsy laza aminao hoe miangatra amin'io ka tsy maintsy atao zany Andriamatoa ery. Ka izao ireo ny vavolombelona roa zany mbola hiaranao sy ny amintsika avy eo. Io ianao zanany naterany sady mpandova azy ary za pirakitra tsoratra ny eken'ny fanjakana. Ka eto anatrehantsika ireo no anokafako an'ity didy miafina be mananjary ity. Toy izao raha ny voalaza ka samy mihaino tsara. Mihaino anao zay metra. Eny ary izara be mananjara raha nanao an'izao didy miafina izao dia tsy niterena fa sitrapoko tokoa. Ny antony dia mba tsy adivan'ireo izay andova. Ny voalohany amin'izany dia herira be mananjara zanako tamin'ny tompoko vavy Rasendrasoa izay omeko 2 apahatelo ny fananako. Faharoa Ramatoa kely Opisoa izay omeko ny ambiny ny 6 izany hoe ny iray apahatelony. Tena mialatsiny metra. Ahoana Andriamatoa ery misy tsy mazava aminao anga? Ahoana moa tompoko no anavahana ian'izany 2 ampahatelony sy 1 apahatelony zany ka aza maika anao fa mbola misy fanazavana an'izany amin'ity taratasy iray manaraka ity vao votoato ny didy fotsiny ange zay nivakiko taminareo zay kosa. Mialatsiny PDPR metra fa toy izo. Ireto zany fanazavana amin'ny tsipiriany zany ka eno tsara ihany sao de misy sahirany eo indray. Fintafinta be avy andro tony. Fa ahoana? Kelonao ny amin'ny madame Iobo renkelinao ka ny anjaranao? Misy ihany raha ny filaza amin'ny metra atao aloha lonja saingy tsy nahafapo raha ny sitrapoko zao de tsy te handray an'io anjarako akory. Fa nahoana riery hitanao fa misy fiangarana nga? Ny fiangarana aloha tsy nisy fa nazava tsara daholo ny nanorata ny dadany didy na ny nanokafany notera sy ny namaky ny azy tamiko. Kinona indray mahatonga no ilaza fa tsy nahafapo anao Aiza very onja de nahazo ny iray pahatelo ny fanana ny dada le vehivavy Ka nahoana kosa ary zony ange zany? Izy rery foana ange ny karakaraindrainao tao hatramin'izay nitonkinao tsy nakano izay
Eritaona ngiany tsy namangy azy tantsony nandrifa napakatra ny boto-kely io izy. Anga moramora kosa ny karakara azy tao anatin'izany eritaona izany ka. Rainao ngeka efa tsy navety zavatra firy-tsony fa izy daholo ny karakara na atsana tanàna. Eny fa na izany kosa raha verynja dia ny apatelo ny fananana na fona ny vehivavy io. Raha izalo tsy alovy azana na raha mampanampy. Zay le efa nilazaiko teo fa tia teny ianao riery. Tsy fantatro mihitsy izay tonga anao hanana toetra toy izany ka. Sa hono latokana tokoa ve dia anao an'izany? Zay filazanao azy na tia tena na ahoana fa mampalahelo kosa ny fananana raha fafafafy toy izany ka. Raha zany angeno izy tsy tokony ny olon'olona taty andrenivohitra taty fotsiny ianao fa nidina tany karakara azy dia tsy mifafitany amin'olon-kafa ny fanananao. Ny vezivezy tany foana kosa nge hatramin'izay fa taoriny an'ireny fahafatesany eny ka napakarany an'izao tovavy kely izao vao tsy niserasirana tany intsony. Aiza kosa verynja ka tsy mba amperi-taona akory ny nahafatesany eny dia efa apakabady sady izy. Ka sahirana kosa nge izy mijanika eny lehilahy mitoetra rery izany rery indrindra fa izy efa be taona. Dia tovavy kely taona toy izany no apakarina. Angamo izy izany tena mbola kely mihitsy. Mbola zandriko nge hono izy le nitantara tamiko zany ve ianao dia hikarakara azy fa tsy vonona andany fotsiny fananany ka. Tsy dia ny amin'ny fananana loatra kosa ngamba manahira-tsaina anao io ka. Fa ahoana mahatonga anao iteneny izany? Ka raha fananana ve tsy mikojakojainao tsara izy hatramin'izay fa karazana asa rotam-piaro izany raha ny fiheverako azy. Tsy tianao isy olo mihitsy ny toerandreninao. Ka mampalahelo ahy tsy inony ka. Volana vitsy monja taorina nahafatesany ve dia efa voasolo sady izy. Rehefa nandinika ary ary onja angamba mbola tsy maty akory izy dia efa niaraka dada sy izao vehivavy izao. Mbola ho voalazanao koa aza angamba fa izao vehivavy izao mihitsy ny namosavy ny reninao. Tao lalina loatra mantsy ny fankalanao azo. Zany angamba ho fantatra tsony. Mahavanondoza nge ny olona rehefa mifototra loatra amin'ny fitiavaka reny. Aza miteniteny foana riery fa hono aloha ahoana izany zao ny fanapa-kevitra ao farany ka. Raisinao ihany ireo fananan'ireo sa avela ho very ihany? Raha ny tiako mihitsy izao rindra dia avelako an'ireo. Riery sao dia mba ampody toerana kosa izany ianao izany. Ka mahasorena tsy inona ny fampikasokasoka amin'izao vehivavy izao ka. Ngamonareo tsy maintsy voatery fanerasera motsy efa samy manana ny azy manokana nareo. Samy manana ny azy manokana tokoa saingy mifanila trany. Eo amin'ny trano izao ohatra dia ananany iray patelony, ny tamboly sy ny tambary sy ny sisa rehetra. Tsy azoko mihitsy koa nge nahatonga ny dadananao an'izany fizarana ohatr' izany. Dia mba ahoana aloha ny onanareo tany amin'ny hotely? Zay nga mbola mifankahita akory. Ahoana koa izany? Nga tsy tokony niara-manatrika hoe ny samy mpandova rehetra rehefa misy didy miafina toy izany ka. Ka mety raha ihany ngony dia mahasolo tena azy efa nametra amin'ny fitokisana lehibe. Telefoninao izany? Iza koa ny ary ty. Andraso hoe alo? Eny tompoko? Tsy adinonay ka. Eny ary mandra-piaona. Taony valoarika be ianao fa ahoana? Ny dokoteranao reny nampatsiahy ny fotoana anaovana vizity ianao amin'ny herinandro ho avy. Efa amin'ny herinandro tokoa moa? Zany izao mbola olana daholiko. 10 hetsy indray no nge ny vola tsy maintsy hoentiny. Zany efa ity mbola tsy nahavory akory na ny ariary aza. Kanao aza sahirana fa izao ary. Mandehana amin'ny diole kavina volamena soloa izao. Efa nomaniko amin'izany mihitsy izy ireo. Tsy samy varotra an'izany ary onja. Fa ahoana misy taratasy mazava ankereo Tsy ny taratasy fa ahoana indray hoy ny ray aman-dreninao amin'izany ka. Ngamo atao fatany ka. Tsy maintsy ho fatana izany. Tapitra zavainy daholo nge ny etanao rehefa isaky ny tonga tiry zareo Zay tsy hitaneo amin'izay antanitaniny daholo hoe aizany izao manahirana ka. Kinona ary no azonao atao ianao tsy miasa akory ka hoe andray karama? Zava-toza kony. Alefa ivoaka ny aloha hitady hevitra zay fa lasa. Misaotranao indrindra mety raha fananaky ny fiangaviako ihany ianao. Henoko tsara daholo ny famakina ny didy teo. Ka ahoana? Nahafa-po anao ihany nefa? Ny fahafa-po ve moa mety raha ho hita? Fa nahoana madama? Tsy mifanandrify amin'ny nantinainao anga ny voalazany didy?
Tsy neritreritra andreny mihitsy aho zany marina metra. Raha ny sitrapoko ange tsy te handray amin'io fananana io ana dia tolo fanjaitra azy. Fa inona daholo ary ty mahazo nareo reto izay tonga iray tsy te handray. Matahotra sao hanangaran'ny tompoko lavy nareo reto Tsy zany mihitsy ny tanjoko metra raha niditra tao amin'ny tanàn'Andrabe Mananjary io Fa afanahoana Misy olona manandrara aminao angam'izany metra fa avelao alonga andeha. Eny ary madame Ioby tsy tianao moa ny antsoina hoe vevra be mananjarako. Anarana maneso azy zany metra. Veloma ianao. Eka tsy anika avy eto amin'ny varavarana eto anao mivoaka madama fa anao inona indray sa mbola misy zavatra ataonao amin'ny sekretera ao nga? Tsy misy ka. Efa reto daholo ny taratasy momba. Ive ka eto zany lalany. De mandram-piona madame Ioby miantso anao ihany raha misy ilako anao Ndry fa misy tsy mazava nga andray matohery ny tao niverina sady zato ianao ka? Tsy hoe misy tsy mazava akory metra fa saky anontany zavatra kely anao fotsiny momba ninona moa zay? Eny amin'reto fananako reto ihany ka. Tsy zany mantsy fa manana olana goavana kehitriny ka sao dia mba afaka mivarotra kely amin'ireo Fa olana inona loatra zany no zo sahady dia efa hivarom-pananana se tantara lavabe any izy ty mety raha kasa na manam-potoana inona ahy ianao fa zay fotsiny ka mbola mananasa maromaro ihany aho nefa tsy maninona fa tantarao saingy somary fitopitiany ihany aloha eny ary ka toy izao izy mety raha efa maromaro azy izay verana karinao toy izay rery ka tsy aleo hoe mba tsy misotrotsony mbola hitondra fiara angenao avy sy fiara ve ty lalaontsika io fa aza matahotra ianao fa hono enao nga tsy mba mpivoakalina mihitsy nga fa tsy mbola hitako mihitsy ka sambany azy zao mba namonjy antony alim-pandizana taty tompo ay fa taiza foana mijanona ao an-tranonay ka tsy moramora nge manomana an'izay fanadina an'izay ay manomana fanadinana ianao efa vita ka zao efa afaka zany nge mba ilako volo toy izao rera tsy haina loatra teo aloloha teoko fa raha tsy mahadiso fanadinana iny moa zany nataondry teo ka bakaloreary ay ve dia arabainy zany fa afaka somatsarako garçon mba hitondrao kely whisky double nge zay dia asio glaçon atao inona indray zany rehery reto aza mbola tsy lany anaovana rozazo ny fahafahandry zany enao nga tsy mba faly amin'izany hoe afaka baka zany ka efa zao ny fifaliako ka mbola inona indray mila tondrahana kely zany ndrionja ny sotro fotsiny ngetsika teo fa tsy mbola niresaka n'izany kosa dia mbola hiampy indray zany ho amamonao io iza ny lasainao fa mao enao ka io raha tsy efa manomboka miraikitra ny lelanao aza miteniteny foana ary sipa tena mbola tsy pahitarevy ny ataoko koa ngenao ka hoe mideny an'izany ny anay teto ziska lobo tsisy mialy zany fa vida dolo ny tavango misolo tavangy hafa ndray mampatahotra ka kalma fotsiny fa aza mikoropaka ao raiso ny vera dia sotro fa fety lehibe ho andringy ny andro an'io iny zatsy misotro an'io ndriko ny tidio lalilako tsy mahagaga aloha fa voasovaly vao enary zany ny ohatra ny sotrosotrondry efa retoko zange efa mividiananao karazany zavatra marobe ireo zay ramboka azo ve zava-dehibe ireo ndre marina tena tsy fa zao aloha ranga andolo tsika iodana kely any dia avy eo miverina eto mba mila makamaka rivotra kely koa mantsika ianao efa mivembena be ve dia mbola andeha ihany ka tsy ny tongotro nge mamindra fa nikodiaran'ny fiara efa nahita fiara mivembena zany ry fa iodina iza ihany ary nefa aloha any am'izay mafy minaritra rehetra any akia
Anova tsy misy indriny amin'izany. De nitiko le zanak'olona teo metra. De ono mba hananaika izy Zany hoe saika tsy anaika izy fa nitereko. Fa ono aloha rery Eny metra. Izy taty andrenivohitra io niasa sa nianatra? Nianatra fa novatsy ny dada sy niny an'izay nilaina rehetra ka. Tsy nisy nahory azy zany na zay zany ny tena mariny. Na noatra noho ny mpiasa ambarona ndray amanetsy ny isam-bolana. De io tovavy io zany no nifankatia tamin'ny sera azoko tsarako. Tsy tia azy akory fa mba nampiresaka fotsiny. Ohatray. Tsy nisy teo daholo mantsy ireo mpiaraka tamiko tamin'izay fa sendra vakansa. Ka ono arery. Nataony se fandanianandro fotsiny nge zany ny zanak'olona. Ka efa zatra nananamana foana nge mitra de natsiaro nanginy. De nandeha taiza ary nareo avy eo saika hoe tokotany an-trano izy ka. Teny an-dalana nefa asa na netikafaliana loatra na ny amamona niakatra fa tsy voafiako tsony ny familiana. Zahay raha teo moa nandeha mafy ka avy hatrany de nidona tamin'ny andron-jiro ray ny fiara vao ny varimbarina tany anaty antsana. De ahoana? Tsy naratra tamin'izany ve nareo Zaho aloha tsy de naninona fa le tovavy no nisokirina tao anaty fiara mihitsy vao afaka. De nanao ahoana ka? Nentina nitsabona tany amin'ny hopitaly izy saingy nanomboka teo de nalemby. Tsy hafa namindra tsony. Tena zava-dozana izany. Ka nanaiky mora foana an'izany ve ny ray aman-dreny ary? Ka zay mihitsy nge le olana metry. Tena tsy nanaiky tokoa fa napetrano andraikitro ny fitsaboana an'zanany. Mazava kosako. Taty aoriana aza de nateriny tao amiko mihitsy le tovavy. De ono ary ery. De ahoana indray ozy ny ray aman-dreny se tamin'izany ka? Nanomboka tamin'izay mihitsy no tsaroko naparary eny sy nitarika ny fahafatesany iny. Ka izay le ditra rehefa tsy voafe zay mihitsy. Tena enjana re metra. Mbola avy amin'izany any nge io mampitododo aty aminao io Tsy maintsy entina atao vizity any amin'ny dokotera iray mandeha isan-droa volana mantsy izy. Vola be mihitsy nge metra no ilaina amin'izany. Ka hitako mihitsy ianao io mipepipepy io ko. Tena marina mihitsy ianao fa mipepipepy mihitsy metra. Asa fotsiny ray nge ny vavan'ny ray aman-dreniny raha tsy vita io vizity io mafy ny mahazo andrangara izany ko. Tena marina. Tena mila akivy mihitsy metra. Ka lehilahy ny tena fahaza kivikivy zany rery. Na izany aza mafy loatra nge mahazo ahy. Sa nge zao sady tsy miasa no tsy mianatra. De ono arery. Metra. Ahoana no fomba nahitanareo vola hatramin'izay ary ka? Tsy efa ela ihany no nipetrahan'ny tovavy tao amin'se zany. Marina mihitsy zay. Fa zany hoe nanao asa tselika teny andrehitra teny metra. Amin'izao fotoana izao nefa tapidalakalea. Tsy hitako tsony izay ahitana. Ka izao zao no torohevitra amin'se ka ino tsara. Meno anao metra. Misy kisosyomby any amin'ny fiompian'iray se. Amin'ireo mivaroto se amin'ireo. Fa tandremo so mikasika ny trano sy ny tany mbola mila fikarakarana koa mantsy ny taratasin'ireo. Ka tsy hanahirana be amin'le vehivavy eo ve zany metra? Ataoko fa tsy ho saotiny amin'izany izy ka. Isiange manana betsaka ao ary araka ny didy miafina no fahitako azy eo Marina aloha zany nefa. Ka andraso fa iantso azy telefona de ambarako amin'ny daholo ny antony. Fantatro mantsy fa ny resaka aminy mihitsy no manahirana ny sehany fantatro zany. De misaotra anao melometra. Ary lozako angamba ny ianao Ndao ary de soafady Ahoana ihany ny hevitra ozy hery tsy tokony hivarotra an'ireo volamenao amin'izay ve? Aprimoany ny volamenanao efa nahita hevitra ahy. Nahita hevitra? Hevitra hoe ahoana? Ho any mba nivoatra dia hivarotra amin'ireo kisoa na omby any aloha aminjena ny vizitinao io. De ahoana? Tsy anahirana amin'ireny kelinao ve izany? Ka metra nefa niresaka melo any. Mino fotsinao fa tsy olana ny amin'izany.
De roviana renao no andeha de roviana ny tavaveriny. Tsy maintsy mandeha rapitsaorinja fa sotara ny fanaovana visity any. Zaho koa de fa engavy Andramatoa Zery mba hijerijery anao eto aloha mandra-piveriko. Ka tsy lana vola be indray ve izany? Tsy maintsy omena vola koa izy fa ngahy indramina fotsiny. De aiza indray ary nahitana vola amin'izany ka tsy aleo ve amin'izao ihany? Zainga afaka mivezivezerany trano ihany amin'ny kalesa misy kodiarana io e. Eny nefa kosa misy zavatra tsy maintsy ilainao olona ihany. Izy ary no monjy anao eo raha sanatrika hoe misy fahasahiranana mahazonao tampoka toka. Aleo lazako any izy. Ianao koa tsy mba malala hoe efa sahirana fa mbola mandany vola ihany. Misy antony nge zany indrindra fa tsy hoe vola lanilaniana fotsiny. De ahoana nefa ny fireanao sy ny sakafo eny an-dalana ka? Toa hoe lavidavitra ihany mantsy izany toeran'izany. Aza mieritreritra an'izany ianao e. Rehetra aloha tonga de fa aprimany aminao any fa reny no iantoka ny sakafonao. So de mba tsy misy tsony ny anaminao riery a. Taony menao aty daholo mantsy ny tany am-paosinao. Iresaka amin'ny Ramatoa Zery aloha fa eo ianao e. Any tonga de manome volany. Tena efa lavitra ihany izay lalana vitako izay. Nefa mbola tsy tonga ihany. Tena reraka mafy mihitsy aho zany. Ty lalany tiako moa tsy mba misy fiara mandalo akory mba anaovana autostop farafaratsiny. Izay mantsy zao ny sisa no azo atao fa tsy manam-bola tsony aho. Njany kosa misy feonona fiara ka. Iny. Aleo sakanako. Iza koa ary toy ny olona malotoloto mba misaka antony. Tsy mba hitondranio fa sady andoton'ny seza koa tsy fantatra sao de mpandrobaka. Mba hoeto azafady tompoko. Mba hoeto andray marina. Mba miavinavina koa ny samy madama zany. Tsy nijereny akory. Aleo toizako tongotra moreo ihany nanga fa tsy tonga ihany ve amin'ny farany. Misy tanàna lehibe ato loato zany sady maro mpivarotra fa aleo aloha hijanona kely. Lasa nandrosobe ty tanàny ty zany ka. Tamin'izaho farany taty nefa mbola tsy ohatran'izao izy ty. Zao nanjary nisy hatramin'ny tobon-dasantsy ka hatramin'ny garikody. Aleo fa hivily aho mba angataka rano fa mangetahita mafy aho zany. Mba ome consommation ana whisky nke de mba asiako lasy Ndry. Tsy le madama ny avinavina tariva ety. Misaotra tompoko. De mba asiako kely nemo salady keo azafady nge. Za kosa mba omeo rano mangatsika fa tena mangetahita be. Ity le tovolahy ty anaraka mihitsy ary ve sa mba fifandrifiny zavatra natafahonana iatondray. Azafady nge madame. Tsy efa niotra tatsy aloha tatsy moa ianao. Asa fa iza moa ianao? Zanaky ngarabe mananjara. Hery no anarako. Andeha ho any aminy azo ka mba ho ihany ve izy zao Tsy fantatro. Ty volanareo fa misaotra efa plein ngam izay ny reservoirako. Fa hono madama. So de mba hianatsimo re ianao mba eto fa tena reraka nefa tsy manam-bola. Hianatsimo any tokoa saingy tsy lavitra fa ho alolo kely ihany. Mba eto re ahy. Ka tsy akaiky kely atsy ange izany fa tsy lavitra fa ho alolo kely eo ihany Tsy maninona re madama na atsasaky ny kilometra re. Efa zava-dehibe nge izay Midira re ianao Misaotra indrindra tompoko. Reraka mafy sy efa mila tsy ho afa mandeha tsony zany tongotra zany.
Zanak'ingarabe mananjara ho atsimo ianao? Eny madama. Fataiza foana ianao? Tsy fantatrao nga fa maty izy? Tany indreny vohatra tany foana dia zao vao mba afaka midina tiako. Eto ary ianao zany no velako raha misefa mbola ho atao amin'ny tanànan'olona ato manarahany ny arabe mianatsy foana ianao dia tonga any an-tanànan'ingarabe mananjara. Mbola lavitra veto nga moa zao le tanàna ka. Raha manezakezaka ianao dia mety ho tonga ny alohan'ny maty masoandro ka. Alohan'ny maty masoandro izy le madama iny. So nefa vao mitatao vonana mahery kely. Mbola lavitra nge zany. Tonga ihany tiana dia fa sasatra be aza. Tily akan'ny fahazazako sy ny atako tamin'ireo nahitako masoandro. Fahatserovana sisa ny rehetra zany fa tsy hay averina intsony. Indrisy mantsy noho ny titraka ny mantsy zao naharavan'ireny fahasambaran'ireny. Amin'izao fotoan'izao aty mahatra sady manjeny rery. Ramsea, mitady olona ato nga ianao zany. Toa efa ela ihany mantsy nahitako anao nijoro teo am-bavahady teoko. Hitanao. Sendra nitazana teo am-baravarakely aho nahitanao teo ka jereko anefa toa tsy mandondona fa nijoro fotsiny koa. Ka tsy zany ry tompoko fa mbola mieritreritra aloha ka. Iza daholo zao ny ao an-trano ao zao. Tsy misy afa-tsy za ihany ka. Fa iza ny tadiavinao? Le madama vadin'ny tompoko larabe mananjara. Madama ovy ve? Izany moa no anarany? Saingy fa iza aloha ianao azafady. Zanaky tompoko larabe mananjara. Hery no anarako. Ianao zany le zanany mianatra any Tantaranarivo any zany. Sandrina raha matoa kely. Fa hono mba mahazo mandroso ve fa tena reraka mafy mihitsy azany. Mandroso ianao miala tsiny hafa. Tsy maintsy manady ady tsarako. Efa maro maty zao ny pisiloko sy mpangalatrako. Marina mihitsy aloha zany. Fa hono ianao moa zany no iza? Za ve mpanampiny zareo ka. Lisy no anarako. Fa lasa iza le madama ka. Misy taratasy karakarain' izany ny any Tantaranarivo any dia tsy mipetraka fireto izy ko. Efa afako maro inge izy zao ny ala teto dia ianao rery foana zany ny miandry trano eto? Fa amin'ny riva kosa aloha misy gardien tonga ihany eto ka. Dia hono dia raha oviana vao mety ho tonga izy ry lisy moa izy teo? Tena tsy fantatro ka. Izy tsy nilaza mazava an'izay fotoana hatongavany ene. Tena loza. Zay aho vao ho taraka atiako. Za nefa mbola maika ny iverina. Nahoana raha atsony? Ianao nga tsy manana ny numéro-any? Tena tsy manana telefônina ary lisy. Fa ahoana koa zany? Zanaka mpanan-karena be toa anao io ve dia tsy mba manana telefônina? Sa tsy te hampiasa kosa nga hoe? Mba miorano aloha azafady. Tena mangetaita mafy aho zany. Azafady tokoa fa toa tsy nalala fomba ako. Zay ihany ve nilainao sa misy zavatra hafa koa? Sady mbola tsy nisakafo aho zao no mangetaitako. Andraso vetivety ary. Ariva ihany ty ny andro Andriamatora hery nefa tsy mbola tonga ihany madama. Ka ahoana ny fanapahan-kevitrao? Ka tsy maintsy miandry azy ako. Zava-dehibe mihitsy nge no hitadiavako azy. Andao ary atoroko anao ny efitrano mbahiny. Efa mba te hiala sasatra koa ngamba ianao io zao Marina mihitsy zany lisy fa sady rera-tsaina aty no rera-batana. Eto ary retanao dia andao Ndao ato ny efitranonao dia mahazo miala sasatra eto aloha anao mandra-pahavitako ny sakafo hariva. Fa mety tsy ho avy mihitsy ve zany le madama ka? Ka natonga eo aza nga moa izy dia ho afaka ho amin'izao andro efa alina zao ianao
Fandraindray nga izy alina be vao tonga eto. Tato ato izao efa adivaraina aza vao tongako. Eny ara fa mandeha nataovy ny asanao za aloha hitsotsotra kely eto. Ody raha miserery Mandro lisy fa tsy midy io Nanahoana, natory tsara tamin'ny alina? Natorika, vahono efa tonga ihany nga le madama satsia tsy mbola tonga aloha izy hatramin'izao fa hanatitra sakafo marainanao fotsiny ane ahy fa makaiza mihitsy le madama ry lisy Za koa aza mba gaga raha miseko. Tsy mbola ela de ela be ohatran'izao mihitsy izy hatramin'izay ko. Fa taratasy inona nefa hono zany karakaraina izany Tsy de fantatro raha misea. Izy koa tsy milaza ny andinindininy tamiko. Ka ahoana ary lisy? Eny tompoko. Manara maolona ve nareo mikarakara ny biby fiompeto? Misy zalahy raika zay zao mikarakara azy ireo ko. Fa nga maro be izy eo ka? Tsy de hoe maro aloha fa misy ihany afaka mijery azy ireo ao tokotany eo angenao rehefa avy eo Fa ataovy aloha sakafo lao sao mangatsika indray de mahazo to Misaotra ry lisy Ariva andray ty ny andro. 2 andro androany zao nahatongavako teto nefa mbola tsy hita ihany le madama. Fa inona raha mantiny? Sa kosa te hanao akasiparana avy izy? Tsy maintsy efa niantso azy mantsy mety ray andry. Ramsehery eo. Mandro lisy misy vaovao nga? Tonga madame kosa. Tonga ao izy. De tonga de afaka miresaka aminy ave? Raha zao angamba aloha mbola tsy handray anao izy ko milaza fa reraka be matsy izy ao de tsy maintsy miandry rapitso indray zany tsy aleonao manao an'izay. Tena reraka mafy ny mantsy izy ao ka na ny sakafo aza tsy avelany aroso ho azy ko. Eny ary fa zao nefa ilazao ihany izy fa miandry azy ato sao de mandeha maraina be izy ka. Eny ilazako izy zay fa tafatry mandry anao Ianao koa nitoraka zany ry lisy tena tsy te eo amin'izany vehivavy zany akory na indray sekondra fotsiny ary fa manafotoana. Zany izy manajanaja tenery hoe tsy mbola afaka mandray olona. Ny fanana ny dada ihany nefa ny mampirehary azy toy izany. Atory aloha fa ho hitao ihany zany raha pitso Ka ahoana efa vonona ny andray amin'izay ve le madama ry lisy? Izy aza mbola matoriko. Amin'izao andro efa amin'ny 10 atoandro zao ve? Sambatra kosa aloha le madama anao ko. Tsy mba mpanao an'izany izy raha tsy hoe sendravina monjy alim-pandizana reny nga. Vehivavy tsy vanina mihitsy zao. Manomboka mandany ny fanana ny dada mirendrarendra mantsy izy zany. Mahatsiravina. Raha ny fokoloana ampiariko dia hotsokotsoniko foazoko ao izy. Fa inona ny mahavariana ny mesehery mandinika ny toetra n'izao madama anao zao ary lisy zao koa ny velona nataony na tamin'ny fahavelon'ny dada aza. Indraindray araka rehefa nambarako anao teo fa tsy isan'andro akory na izany ary lisy mo tsy nitaizany lehilahy antitra iny nakany azy nefa tao tsy izany no mitranga fa ny sitrapony no atao atoko. Mety efa hifanarahany zareo nge zany matoa mandeha izy. Say mihitsy nefa fantatro. Tovavy toy izany ve dia hipetraka aminao lahy antitra iny fa misy antony eo. Aleo aloha andeha raha misehery miandriandry ny foazany madama mantsy io de mitady rano mafana androny izy rehefa mifo ao. Mandehany ary. Vehivavy tsy fanao ianao. Mahita amiko tsara ianao raha vao mifo eo.
zay na tonga avako teto nefa tsy mety tafahoana amin'le madama mihitsy fa raha tsy lasa maraina be de mbola matory. Fa inona mihitsy ny eritreritra zao vehivavy zao tsy te hameno zavatra tadiaviko samy kia fotsiny tsotro zao. Ramsehery eo, sakafo ariva to tsy te sakafo azany Lisy. Fa ahoana Nikiboko fotsiny ny voko aty fa ny anton-diako ty to tsy hita be ny aniko. Hiara sakafo amintsika nge madama anio efa miandry anao amin'ny efitrano finananao izy zao ko. Mahasorenany ny fanatrika amin'ny azy ary. Vehivavy manao tsinitsin'olona tsy. Izy nge ny tokony resahanao an'izany fa tsy amiko Eny fa ho avy re ahy. Iresaka kely zay anio. To mbola tsy tonga ihany ty olona nantsonao Lisy mangatsika ihany sakafo. Ho avy eo izy ka mety mbola miomana vetivety. Efa teo ampandrina nge izy nilazako teo ka mandehana lazao indray mandeha sao de resto reo ka sika indray ny andro vasiko eto fotsiny ka. Ay, efa iny izy ny taminy Io ve zany madama zany? Sady tsara taringy izy zany mbola tanora be mihitsy. Mandroso ianao misehery de mipetrapetra? Etsy angambe ianao Eny tompoko. Tena tsara tarehy mihitsy ty madama ty. Avy amin'izany ve nanjonony any tady? Ataovy le banany flambé angery Lisy de après daholo labzy fa mety efa tsy maharaka tsony angamba ny herin'ny masoandro eo amin'ny jiro io Vonoina mihitsy zany ny jiro. Ndray marina. Amin'izao tarafy ny jiro labzy zao vao maika amin'izao ny hatsarany. Menamena fiveriny takolan'izany. Sady sakafo angambisika misehery no miresaka fa tsy de manam-potoana andraisako anao manokana. Eny mety zany ka. To tsy mahateny akory ty misehery. Nefa ny vavany tary sahala amin'ireny inona reny. Miala tsiny aloha fa tsy tafahoana mihitsika na de efa nilazany metra ihany aza fa hoe ho aty ianao. Tsy maninona ka. Zahako nge sady mba niala voly ihany Na tsy ary ny fahazazany zany. Tena nitamberina mihitsy ny lasako. De ahoana zany natao amin'izany fofombadinao zany aloha Ka tsy fofombadiko nge zany fa zany hoe tsy efa nazavay metra anonga le izy. Nambarany tamiko de hoe mila voly ianao hitsaboana an'izany tovovavy ao aminao zany. Ka misaika hivarotra an'ireo biby fiompy. Fa ny ankoatr'izay tsy voaresaka. Marina aloha zany saingy tsy fofombadiko zany le vehivavy eo ka. Fa nahoana nefa no elanao mafy zany resaka zany Tsy miala fa zany nge ny mariny. Zao ary omeko voly ianao hitsaboana an'izao olona zao fa biby fiompy aloha aleo tsy kasihany. Ireo aza mbola ampitomboinako. Ka ahoana mety aminao zany? Mety ka. Eny ary zay fa mazotoanareo de tafandrimandry avy raha pitso amin'ny sakafo maraina omeko anao eo ny taratasim-bola. Efa nijanona sady anga ianao madama. Ampy zay kifa misaotra. Mbola tena tsy ampy mihitsy zany toromasoko zany. Tafandrimandry ary madama. Fa makaiza ihany le madama ary Lisy Efa nilaza taminao fa misy taratasy ny karakaraina no mbola tsy voaranao anga le taratasy ny lazainy. Efa voaraiky fa mbola misy resaka tiako lazaina aminy ka. Nahoana ny tsy noararodina teo daholo re ianao anga hita azy tsony indray zao raha tsy elaela. To mahakamo zany ry Lisy ka. Ianao no tsy mahay manararotrako. Izy anga maika hiverina tsony indray zao raha tsy elaela. De ahoana zany ko? Mandehana aloha tsabo zany marary zany de amin'ny fotoana manaraka indray miveriny. To tsy tiako zany ale tsy manao velomazy zany ka. To satroky foana na tritava aminy.
Ka ahoana ny fanapahan-kevitra ao Ka tsy maintsy mandeha zany ka inona moa le marary ary zao ngamba fa vadibadikako. Miasa loha tokoa izy zay ihaniko. 2 andro no hoe nijanonana ty nefa zao efa ho tapa-bolanako. Raha fantatro lisy fa raha nytiako aza tsy miverina antsony. Vita indray aloha ny vizitinao tamin'ity indray onja. Afaka 2 volana indray tsika mifampitady. Efa mitady leo azy ty mihitsy ary ery 4 vola izay nitsaboana izay nefa tsy hitako izay fahasitranana io. Tao ny vola fotsiny ny lanitra. Aleo tsaboana ihany rehefa mbola manakitsabo aloha ny dokotera. Mbola isy fanantenana amin'ny fahasitranana ihany matory zareo tsy mbola kivy. Ka ty vola be mivoaka isan-'2 volany ty nge mampieritreritra Enao koa nge mitady ho kivy dia izay koa ngamba no mahasarotra ny fitsaboany. Enao ve tsy mba mankano sitrana ry onja? Raha sitranao tokoa moa ary dia aterinao moa tena aminay amin'izay ve? Fa nahoana moa ianao no miteny an'izany ka? Ka hitako ngefa tsy tena fitiavana loatra ny tazonanao eto fa noho ny adidy fotsiny. Voatery ny dada sy neny ianao dia tsy afa-mandà. Aza ataonao an-tsainy izany ry onja. Sy ahasitrana anao aloha heverina. Ny fitaitainanao amin'izany koa nge vao maika aparary ianao No fa mandray ihany ny tena ka tsy maintsy mieritreritra ry ery Sao alamino tsara ny sainao fa aza efa lavitra be mihitsy aloha. Mila fitonitsaina koa nge ny fitsabonanao zy ny dokotera Ary nahoana moa ry ery raha entonana amin'izany trano drainao any ambanivohitra izany lazainao fa mahafinaritra ery mantsy ihaniko. Inona ny mahatatra-nao amin'izany mba afaka miala amin'ny ofa-trano lafo be tokoa nge tsika amin'izay aleo fa ho eritreretina ny amin'izany Tena tsy nanaiky mihitsy ianao raha tsy nandeha taty ambanivohitra tsika. Tsy hitako nefa izay mahasamy hafa an'izao sy ny tany amin'ny nipetrahantsika tany. Ianao no milaza an'izany fa zao Tena mahita fahafinaretana mihitsy aty. Raha ny sitrapoko dia aleo aty mihitsy no mipetraka. Tsy maninona raha izay no hitanao fa ampiverina aingana ny fahasalamanao ka. Misitrana mihitsy raha mipetraka aty tsika ry ery ho afaka mantsy nitebiteboko amin'ny ofa-trano sy ny gidragidra-ndry dada sy neny. Eny ary andraso fa iresaka amin'le madama. Ataoko ngefa tsy ho sarotiny amin'izany izy. Ka tsy hitako nge izay olana amin'izany. Raha ny faniriandrainao aza nge efa ela ianao no nasainy mipetraka taty. Dia ahoana nefa ny amin'ny raharaha rehetra isan-karazany ka. Io nge ka tena tsy mahavita na inona mihitsy. Ka elisy eo ikarakarana ka. Ny amin'ny bibiompy indray efa misy mpiandraikitra azy daholo. Ka ny vola anakaramana amin'izany nge tena mampieritreritra Zahay tsy manampiana hoe hanana anampiananao akoriko. Azotsika atao nge mivarotra zanany vitsivitsy ao mba handoavana ny karamam-piasa. Aza siana olana ny amin'izany Ny sakafonay koa ny akoatran'izay nge mbola manahirana. Fanarahantsika ohatrany daholo ny zavatra rehetra rehetra fa aza siana olana. Dia misaotra betsaka anao madame Ioby. Tena tsy napoziko mora fampiresahana toy izao nge ianao Zay ihany no tenao resahana amiko. Mbola misy fotoana vonjena mantsy io. Zay indray vandy. Fa makaiza foana ary izy ity fa izy kosa aloha dia tsara na endrika na bika tena ananany mihitsy. Mbola misy zavatra tianao ambara ve? Toa tsy niteny tamiko teo mantsy ianao fa dia variana mibanjina fotsiny. Anka tsy misy tsony fa zay fa aloha aloha andeha. Eny ary dia mampamangy amin'ny onjao fa mbola tsy afaka mamangy azy aloha zaoko. Eny ary fa ampitaiko amin'izany dia efa ilerenao tao matamatao fangadiny ila fanambatambazana be vao nanaiky. Tsy sarotiny akory ary izy ka. Toa zarany ary tsika hipetraka atiko. Tsara izany. Za mantsy efa nanaby hoe mety tsy anaiky iziko. Tsotra aina ilay izy no ny tena ny fanerasera taminy fa tsy araky ny neverako aziko. Tahak'izay zany sika fa ela mifindra taty dia tsy banky ny ofa-trano tao andreny vohatra tao. Ka iza moa no nahalala ry onja?
sao zany ianao fa matoko fa tsy zay renikely rehetra kory de ratsy fanataholo. Renikely de renikelyko tokoa moa ve zany izy? Toa tsy manaky an'izany ny eritreritro ka mbola tanora loatra le madama. Toa lasa saina indray ary ianao e. Tsy zany rindra fa mieritreritra ny madama iny fitiavany any dada tokoa ve no nidirany taminy sa hoe ny arinany? Mbola tsy levinao an-tsainao foana ve izany fanontaniana izany rehery a? Raha ny arenan-drainao no nidirany taminy tsy efa niala izy toy izay. Fitiavana tokoa ve? Toa zafikely ny dadanga izy raha milahatra ry zareo e. Ianao tokoa moa mbola tsy nahita azy tsarako. Tsy de tena hitako tsara aloha izy satria nareo sy izy samy nanosika tamin'le serge roulante iny de sarotra amiko nitodika hijery azy. Ndao fa sakafo atoandro. Ho avy re zay Lisy. Ianao tosika rinja de andao sakafo fa miandry ny olona. Fa hono ary Lisy. Ia. Ary sakafo amintsika anga ho madama ka. Ie, ho avy eo izy fa mbola any midosy fa hoana koa nafantaranao an'izany. Ka mivelatra dolo inge mikovery. Rehefa tsy onga izy tilo ihany ny vilia ataonao eo e. Mba mahadiny zavatra koa tianao tika. Tsy mila dinihana akory zany ry Lisy fa zao hita mibaribary be zao nge. Oay, ary toa ny andriana rehefa tsy tonga de nihinana. Mbola mandamindamina kely ahako. Ay ianao fa tonga. Ie, ka mazo to daholo ary e. Marina ny tenyhery fa tena mbola tanora kely mihitsy ty madama ty. Sao vao tena hitako tsara ny endriny. Zao kiry onja. Mahay manao crochet moa ndry? Ie, mahay aka. Ay, mba mitombona ihany zany ny eritreritro. Fa ahoana madama? Ioby aloha ny antsonareo manomboka izao fa aza atao hoe matamy zany ahy e. Tsy manahirana be fa izy tsy misy manahirana mihitsy ka. Eny ary. De zao mitondra pelote sy vy crochet ary eo. Zany nandehanako nivoaka vetivety teo. Hitako mantsy fa tsy afaka andro mihitsy ndry etoko. De misaotra anao indrindra Rioby efa ela mihitsy ngiany te hanavatra anao an'izany fa tsa. Nareo aza mihafahafa raha misy zavatra ilaina. Tsy misy olo-kafa nge sika ireo satria efa trano indray ato e. Misaotra anao ary. Ary ery to sady tsy mahatena tsy mahinakanina fa ny amin'ny ompo foana amin'ny masony. Lisy aza gaga mihitsy mijery azy. Zay aloha fa mazotoanareo andeha tsotra kely aloha. Andraso Rioby fa hiaraka aminao amin'ny vetivety ka. Fa misy inona indray ry ary tsy misy inona ka. Tsy misy ninina ozy ery nefa de zao izy mbola tsy mivoaka ao amin'ny omby ao ihany. Amizay mikakakaka mesy falifaly ery. Fa ahoana ary? Lisy ahoana ke madama kely ary tena mahay crochet be tokoa nge ianao zany atao inona izao? Akanjony zakely akity efa mieritreritra n'izany sahady nga? Nataoko amidy akity tsy mbola hitsinjony ho avy zany. Diso hevitra ndry. Atondry fampifankatia moa zay serio. Fa ahoana ke? Noho iza didy tsy maintsy etsoroany fotsiny de miara-mipetraka amiko izy fa tsy misy resam-pitiavana zany mihitsy aminay. Zany ve? Hitandry nifandrina ny ery de ny ahy eto. Ndray tsy naposiko ki. Zany akeny tsy mampikely soroka azy mitsabo io e. Rehefa sitrana mantsy de vita ny adidiny ary tsy maintsy aterina amin'ny ray aman-dreny koa amin'izay. Zany ve aki? Zana mariny. Fa hono ary Lisy. Inona loatra zao mahavariana azy io bio zao e. Mba miresaka ko. Zao mantsy izy ireo vao tena tafaresaka tsarako. Fa re. Zay aloha ki fa aleo anao raharaha. Eny ary. De ny mba tsy lelenkelenako azy zareo ve no antony fidianany andreo pelote reo e. Za de tena lahelo ny oby tokoa. Ny mahagaga mantsy de toa tsy de nivoaka firy-tsony izy no nifandray tamin'ny hery. De sanatria ve mifankaty ry zareo e.
Sasany maloto saina. Tena manomboka tsy mahazava amiko tsony izy tika. Isan'andro ve dia isy resaka ohatr'izao foana. Drasy fa andeha noko. Atondry zareo fa tsy mahay mandeha amin'ity chaise roulante matsy ah. Zay. Lasa misaika irionja. Io fa kely sady ho tonga na amin'ny varavarana. Hoay. Ary hoay sary dia onja. Ohatry. Ery ah, ramse ery ah. Misy zavatra ilainy onja angamba ny favonjeo nge izy. Jereo nge raha tsy manano sarotra be ry le zainao koa le. Onja. Inona no ilainao? Tsy misy inona akory ka. Ka tsy misy inona ve dia efa misahirana toy izao ianao e? Ary andao aloha any an-tranontsika fa tsy ety andala tsara ity ka. Andao ary. Aza misahirana fa aleo atosiko ny sezanao e. Zay. Ery ah. Fa inona nge mahavadinanao madame Yubo foany? Ka inona moa fa tsy miresaka fotsiny zahay. Fa resaka inona loatra ny dia efa natononao amintsy. Tontolon'andro ao foana ianao. Toa mitady ho sary-piaro nge ianao zany rionjy. Mba afaka manao sary-piaro aminao zany angary ery. Janony ihany re zany resaka zany. Fa inona aloha no tadiavanao e? Ka nahatonga anao andeha tany an-dala tsara? Nitady anao foana fa natsiaro nangiana loatrako. Isan'andro zao ve dia losanareo iry ato foana? Ka tsy mandeha aiza ngia fa ato an-trano ihany e. Ato an-trano fa tsy miresaka amiko e. Zange mba mila olona ifampiresaka amiko e. Toetra vony volenao oviana indray zany rionja. Hatramin'izay ianao tsy mbola henoko ny teny an'izany ka. Loany apetra-drery foana ary ery ah. Nahoana moa raha aterinao any amin'ny ray aman-dreniko e. Raha dia manelingelina anao loatra. Niova be nge ianao zany rionjy. Eny e. Tsy meko tsiny aloha ianao fa mety sirena amin'io aretina mahazo anao io ka. Nahoana moa tsy sireny? Hatramin'izay nahatonga afantsika teto zao ah. Na izay zaridainao tokotany ao aza mbola tsy hitako akory. Ay marina. Zany tokoa moa. Tena azafady ry rionja. Ajanony ary aloha iny crochet ataonao iny fa andao entiko mitsangatsangana any ivelana any ianao e. Raha mbola tsy vokatra ny fonao aloha fa voatery fotsiny ianao dia aloha hijanona ka. Aoka iandry an'izay fotoana tena mampasotro anao. Andao ry rionja fa aza mila vanina eo ianao ah. Ary aza tonga dia sotononao mafy be ohatr' izany aka. Zany ake ny lazako anao hoe aoka aloha raha tsy mbola mazoto ianao e. Eo raha fa ho entiko moramora e. Tsy mba mijery ana tena ambaravarakely azy nefa ao ihany izy. Ka mety misy zavatra ataondry aho e. Fa ohatran'izao aloha ny aty iverany ety. Ka ahoana? Mahafinaritra anao? Ainy izy toy izao ihany dia tsy mba nentinao mijery an'izao. Ka re zay fa efa entiko nge ianao zao e. Ary ajanonao ambody azo eo ary aloha ry mba haka-fy natiora. Ataona ny maro mihitsy izao mantsy tsy mifampiresaka tamin'ireny. Eo ary. Eto ny tianao. Ohatra ny nahita ny obiny tazana teo amin'ny varavarakely teo ah. Nefa noho ny tompo-tana masoko dia nihemotra izy. Fa inona ny antony? Ndry. Nga tsy tianao ndray eto ny toa tsy mamaly ianao e. Andao hiditra amin'izay rery ah. Toa mandre mangatsiaka zany. Ka ianao ihany nge ty hijanona amin'io aloka eto io e. Tsy naleonao mba nanararoatra an'le moasandro teo. Andraso fa hoetiko etsy mazavazava etsy ianao fa mety mbola iseho ihany fa tandrifondraona fotsiny ingina. Andao hiditra mihitsy ka. Andao ara sao manavy eo indray ianao e. Ao fa ho bataka ianao dia mibongoka avy hatrany eo am-pandriana. Ao, zahy. Mety tsara velatsy mihitsy ty hery ty ka. Moto ny varim-pariana ny nentina ny voaka tao anatiny atony roa dia lasa nakany amin'ny oby indray izy. Fa ahoana mihitsy. Tsy ato nga ery. Tsy eo amin'ny madame Yubo nga izy. I madame aza tsy ao akoriko. Dia lasa iza zany zareo ka. Nefa efa ela be nge ny alany teo e. Lasa nijery biby fiompy angamby izy zany. Oatra nisy nararirary no mantso tao e. Ary oby sa niaraka andry zareo? I madame aza lasa niakatra ny andrenivohitrako.
mba zavatra tsy fony mihitsy mantsy io mijery teatra io e. Zay kosa ngamba izy ka mba jereo kely hoe Lisy. Iny aviny tokoa izy ka. Fa misy inona ry Lisy a? Nitady anao afa efa mafana ny rano ampandrona ny onjako. Ay ve. Aleo rapitso izy vao ampandrona ry Lisy fa mbola misy zavatra ataoko ao. Ka izange nampandro azy fa ngah ianao e. Ny fanafody ampiarahana amin'ny rano androny fotsiny zao nitadiaviko any aminao. Andraso ary. Ty de ataovy tsara fatra. Ty ny famarana azy. Aiko re io e. Andao akery onja. Ariny ty mampivezivezana hoe ranotrano rery fa tsy matory. Amizay to menomenona sy mitendrery. Ny andro te efa tivaraina. Aza ampiresahanao ary onja fa mbola misy zavatra mahasorena mafy mihitsy zany a. Inona ny mahasorenanao e? Tsy azo zaraina nga izy zany? Matorianao a. Roa izy iny. Tri. Ka zany koa ve io vao tonga e? Firy zao. Ndraso hoe. Telo sasany maraina. Fa avy aiza? Lisy. Zao vao miditry ny trano. Vehivavy fotsy varavarana. Otre. Fangainao mihitsy nidina namova varavarana ty. Ka ny andrinao mihitsy afa Lisy nasaiko natory. Fa inona ny antony? Satria efa mahakaleo mihitsy ty fodinao alina ty Rioby a. Ka tsy manapatapanareo nge ana mody alaza fa Lisy natsoky moramora e. Eniko foana nge ny ahatongavanao na miantsy moramora ny Lisy zany azy ianao e. Ay. Henao mihitsy nge zany miandry izany. Zao fotsiny noho izy. Tsy mahazo mody alina tsony ianao manomboko zao mazava. Satria nahoana? Nitsarofo fa tsy vadinao nge aka azonao fefeny. Zany ny vavanao. Sao de mba tsy raro zao rery a. Ay. Azafady Rioby. Tena mifona. Marina fa tsy fananiko iny. Azafady ianao diko any antranoko fa zasakananao eto ny lalako. Tena miala tsiny a Rioby. Andraso fa andohako eto. Miala ianao e, miala. Rioby aza mitana alahelo amiko zany oa. Ro mandehana ianao miverina any antranonareo fa anaraka aninona ty. Ka ianao nge tsy mety mandray mifonako ka. Ka zao vavako vaky raha zao kosa ve de oekeko. Eo ara fa ositraniko e. Ery. Fa inona ty nataonao? Saro-piaro taminao Rioby de zay no nahatonga an'le fihetsika tsy voatandrona teo iny a. Saro-piaro amiko io? Eno a. Satria nahoana? Satria tiako ianao. Mandehana any ianao rery fa aza miretirety eo a. Ny zanak'olona nitsaboy tsara. Ka efa mitsabo azy ange Rioby. Rehefa sitrana somatsara eo izy de alefako mody any amin'ny ray aman-dreniny. Inona tsara? Ovitanao zany zanak'olona. Za nge Rioby tsy mbola mifankaty tamin'izany e. Voan'ny tsy fidiny fotsiny a de zay no nahavoatery antsabo azy toy izao. Tsy fidiny ahoany? Andraso nge fa ho tantarako anao hatramin'ny voalohany tantaranay e. Mandehana any ianao fa tsy mbola te ianao an'izany koa. Eny. Andeha nefa tsy maintsy mbola ho tantarako anao ihany zany ray andro andry. Tsy nandeha toy ny fanaontsony matambiby tatoato ry Lisy a. Fa ahoany? Mararo n'izy e. Hitako moa tsy de mivoaka na de amin'ny fotoana sakafo azy fa ao any efitrano eo foanako. Tena mararo mihitsy izy matoa tsy mivoaka ohatran'io aky a. De aterindreo zany ny sakafo isan'andro? Ateriko fa tsy laniny akory azako. Ary so de tokony mba hakana dokotera kosa azy izy. Olona marary ka miforotra fotsiny io. Efa nilazana an'izany izy fa tsy metiko. Zareo ne efa manana dokotera mpianakaviana afaka mandeha makaty an-trano fa izy mihitsy no tsy te ho jereny. Mba mahagaga koa izany ka. Sa efa manao toy izao izy? Tsy mbola nahitazana anao ohatran'io mihitsy aho fa ela ihany izay fanerasarana teto saika. Misy antony mihitsy zao ngamba ka. Tsy maintsy misy aloha fa tsy ambarany. Mahagaga ngeky de hery makao amin'ny fony. Zany ve? Nga mbola tsy hitandry? Mba mivezivezy eo ihany fa tsy mbola hitako. Maro io tsara isa maraina fa ateriny aty atokotany toy izao a de miverina miakatra any izy.
ary avy hatrany dia mivatanao amin'ny opy. Dia ahoana ary tsy ahitako an'izany aky. Kindry mbola miantsenako. Avy eo dia tonga dia mikarakara sakafo any an-dakozia. Zay aloha sady mbola manadio ny efitrano rehetra aty ambony koa azako. Izay ny tsy ahitandry azy. Fa ahoana aloha ny nahafantarandry an'izany nefa ndry aty tokotany. Manana fahitana ako. Zany ve aky? Vazovazoko izany fa misy fomba mba ahitako an'izany. Mbola hoitandreo ihany le izy rehefa feno ny kapokako. Fa na niresaka ifanaovandry zareo aza nge henoko daholo Tereny fitiavana ny hery izy tafa ohatra ve ty zazavavy ty dia miteny foana sa tena marina tokoa izany. Hafahafa mihitsy nge izany zavatra lazainy izany tena marina ve izany. Izy aza tsy afa miala eo ambonin'io sezany eo akory ka ahoana na ino izany resak'olona any ambony an'izany. Mampalahelo. Dia toy izany na tonga tafidika izy tamindry io be. Dia samy laza amiko ve no rery fa mbola tsy nity azy hatramin'izay na dia indray andro aza. Sahako ihany anana izany ry io be. Ianao moa mbola tsy dia piditra ao aminay fa na ny fandriana atoriana aza nge samy manana ny azy zay. Dia sary mihetsika fotsiny izany nareo ohatry ny mpifankatia ireo. Ka tsy maintsy manampy tamby aza mba hiverenany fahasalamany aingana nge. Dia izy koa ve izany tsy tianao akory fa hoe voatery indray aman-dreniny fotsiny no ianao tsy maintsy nitsapo azy dia miaraka mipetraka aminao tsy fitiny. Minoa ianao an'izany. Tsy mbola nahita zavatra ohatr' izany hatramin'izay na olona ka. Oay, telefoninao nge izany maneno izany. Maître ty. Allô? Manao any ianao maître? Raha-pitso amin'ny valo? Eny tompoko. Aty amiko aty ambanivohitra aty ry zareo ka. Afaka ka. Eny ary tompoko, mandram-peona maître. Fa nisina ondry io be. Misy dinidinika ifanaovana hono ka tsy maintsy tonga any amin'ny birao zasenao dia eny raha-pitso amin'ny valo. Dinika momba ninona indray ary izany. Asa fa any mahita azy. Za nge tsy manana sarandalana akory. Fa ny hariva angamba dia ianga ary matory any amin'ny namana any ka. Fa inona koa ary ty lazainao ry hery ny fiara ho misy ka sarandalana ahoana. Ka sao dia manahirana anao tsy inonako. Na dia olona tsy mandeha raza ve ary hery dia andefanao andeha tongotra any fa za iteriterina amin'ny fiara manokana. Miomana maraina fotsiny ianao fa miaraka tsika e. Eny arako. Ty le fiara tsy nety nitondrany andre mandery. Tsara tarehy kosa aloha e. Fa inona mbola mahavarinanao eo ary fa tsy miditra. Ho tara-fotoana angesika e. Ka ianao mbola mamoaka fiarako. Dia maninona? Ary aveto aloha fa tsy any aoriana any e. Orio be. Mafy loatra ange izany fandehanao zany e. Ka maika ako. Efa mifito sasany ange izao e. Nefa ny lalana mbola lavitra be. Tsika koa tsy maintsy hijanona kely tsy aloha atsy hanampy lasantsy. Tena efa zatra nyty mihitsy ianao ka. Lalako maraintsy hariva nge ty rery e. Fa hono ianao moa zany efa taty foana mipetraka hatramin'izay. Ka ao aloha nge ndray aman-dreniko e. Tadidinao le nanajanokanao indray mandeha iny? Tadidiko ka. Ay ianao ty ve zanak'olon-leto ihany e. Na gaga tsy nahafantarako anaoko. Ka tsy nipetraka taty afa tany amin'ny entoanay tany an-dafonako. Ay, dia firy taona ianao zay ny tonga teto? 2 taona. Vao tonga mihitsy ange io dia inona tsondrainao iara hipetraka tamin'iny e. Dia nanaiky ianao. Nefa sady mbola tanora ny tsara tareto izao. Ianao io aza angamba mbola tsy manambady akory. Andolo antsika nampy lasantsy atsy fa sady misakafo maraina koa. Andao amin'izay andefa tony kosa angamba izay ka. Sainao mbola te hihinana?
Na de kibonomboka sara very obitsy ho vokon'izay fa andao ary. Fa hono Roby? Ahoana izay? Tena fitiavanao any dada tokoa ve niarahanao mipetraka taminy sa hoe nisy antony hafa? Miala tsiny aloha fa tena fanontaniana nitikitikatry ny ela mihitsy zany e. Ie, tena fitiavana ka. Fa inona mahataitra anao amin'izany e? Nahoana moa tsy ho taitra Roby? Ay ve nareo tovavy kely to mba misy tian'ireny lahy antitra be ireny? Tena tsy napoziko. Fa fitiavana ohatry ny ahoana ry aloha zany resanao izany? Tsy azoko. Fitiavana toy ny ampivadika. Indray rery. Tena maloto saina mihitsy ianao ty. Fa ahoana e? Toy ny fitiavako ndraiky niteraka aminy tiavako an'iny lehilahy iny. Nengavy tamiko izy mba hiara hipetraka taminy satria ny vady ny maty, ny zanany tsy nirara azy. Ndina naika satria nampalahelo loatra izany. Ioby. Efa tonga tsika ity fa mandehana ianao tonga dia miditra ao maître aho. Za metraka kely fiara ery amin'ny parking ery. Ay, tonga nareo? Eny metra. Mahafinaritra izany. Eny ara fa de tsy ho lava safara tonga de ny vetin-dresaka nambarako. Eny metra fa menonao zahay. Ka izao e. Nanadiady ny momba nareo tato ato hitako aloha fa efa mifanara-tsaina tsara nareo amin'izao fotoana izao. Profon'izany de zao fiarahanareo tonga eto izao sy ianareo efa miara-monina ny ambanivohitra. Ka nataoko fanahiniana mihitsy ny antsony iray taminareo iny mba hanamarinako tsara na mitombina na tsy ny fanadihadiana nataoko. Kanjo moa tena tsy diso zany. Fa ahoana ny anton'izany metra tsy azonay ka? Eno tsy mazava mihitsy. Mandrasa aloha fa ho azavaiko aminareo e. Menonao ary izay metra. Tsy izany mantsy fa nisy taratasy izay napetraky ny rainareo mantsy ity. De milaza fa raha tsy efa mifanara-tsaina tsara nareo aorian'ny namakina ny didy miafina voalohany de tsy azo vakiny ty faharoa ty. Tady zany koa ny ka mba betipitsipitsy ny metra. Ny olon dehibe misaina Andriamatoery de toy izao rehefa manao zavatra. Ka azonao vakina amin'izay ve zany voalazany didy miafina faharoa zany metra? Mazava loatra satria efa feno ny fepetra. Saingy mialohan'izany de mba saika metraka fanontaniana aminao aloha Andriamatoery. Eny metra. Mandrasa fa ho fantatro tsy ho ely. Andrasa aloha fa alaiko le valopy misy ny didy de ho hitantsika eo izay voalaza ao e. To mampitaitaina azy ho zavatra zao Robika. Ilaza inona indray ary zany didy miafina faharoa zany? Aza hita ka ilaza aloha zeto. Samiry miandra-pitoniny Tiara le didy ka Samy mijery fa tsy mbola nisokatra izy io Eny metra. Andrasoko kely ary. Zay. Toy izao raha no voalaza ato Zara be mananjara de manamafy ny didy miafina teo aloha ny amin'ny andovany hery raha be mananjara sy oby nantenaina ny fananako saingy tiako ny tondra fanotsiana kely eto ny amin'ny anjarany hery. Fa ahoana ndray metra? Eno tsara aloha fa aza tapahanao e. Azafady ary metra toy zare. Ny anjarany hery de tsy maintsy angalana pahatelo ny avy ka omeny ny onja. Ny antony satria zao vao fantatro fa zanako izy. Ahoana tsara hoe metra? Anabaviko zany onja? Zany tokoa raha izao filazandrainao azy zao e. Zany angeny na tonga anontany anaranareo teo aloha e. Ka nahoana raha tsy nampahafantarina zany hatramin'izay e. Ndaso aloha mbola tsy tapitra angeza ity fa ino tsara aloha. Ka menonao ary zay metra. Taona roa taorina nahaterahany hery mantsy de ny sara toerany zasy ny reniny. Tsy nampoziko fa ay efa nitoejaza tamin'izay izy.
tsy nety nifamerina tamin'ny mihitsy aho tamin'izay satria narary aloatra ny teny nataony. Ay ve ka efa nisy fotoana ny sarandry dada sy mama teo zany? Aheko izany ko. De eno aloha efa saika hanao fisarahana ara-panjakana mihitsy aza ry zareo saingy no ezahako ny nandamina ka ireny izy nifamerina ireny ary tsy nisy nahasaraka azy raha tsy ny fahafatesana. Tena mahagaga zany metra. De toizako sahirana izy tamin'izany ka natolo notaizan'olona ny zaza iray de iontsy zany. Zara teo moa ny ziriziry fa tsy zanako izy. Ty loza anao ry dada. Noho ny tatoriana ho ihany ny filazandrainao rehefa nifamerina izay mivady ka ny fanazava de zay aho vanino fa zanako tokoa ionja. Tsy azo nalainy intsony anefa izy fa efa voatsangan'ireo nitaiza azy ka hanery de nanompo fotsiny. Tena tsy mahapoziky mihitsy zao tantara zao metra. Soa ihany fa mbola tsy nikasika nionja. Tanan'Andriamanitra mihitsy zany no nisakana anay. Andraso aloha vao ny pejy voalohany eny no vakiako taminareo teo fa hiditra amin'ny pejy faharoa kosa sika zao mbola toy an'le teo ihany ve mety sa sokajy hafa ndray? Sokajy hafa saingy mbola misy ifandraisiny angamba matoa natambany ato ka vakio ndray ara hoe ndaso kely azo. Asiko teny kely koa ny amin'ny oby. Iany metra. Anjaranao ndray koa zany zao. De izany ray hony anao ry oby. Ka eno are ioby nantenaina de tsy vady keliko araka ny fiheveran'ny olona azy akory fa noraisiko toy ny zanako. Ny antony moa de noho ny alaheloko an'ilay vavitokako tsy azoko notaizana. Tsara fanahy mantoetra loatra tamiko izy. Fototr'olona raha teo ka nahatonga nanapa-kevitra taty aoriana fa ahoana metra? Eno aloha nanapa-kevitra taty aoriana fa hanolotra azy ho vadiny hery zanako lahy tokana. Tsy mbola nanaiky anefa izy hatramin'izao fotoana anoratako izao nefa ambarako ao anatin'ity didy miafina ity ihany ny faniriko izany ary ho faly tanteraka aho raha mifanaraka ary zareo. Tapitra nga metra? Tapitra lohatra eo fa miandry izay vokany sika. De misaotra anao betsaka aloha zany metra. Fa mahazo mandeha amin'izay zay? Mahazo mandeha tsara nareo. Ary aza dinona nefa fa mbola hiantso anareo hanao soniny taratasy mpamindraparahana rehetra rehefa vitako. Metro viana re zany metra? Tsy ho elandray ny amin'izay ka. Aza mamono telefonina fotsiny nareo fa mety ho tampotampoka ny antsoko anareo Eny ara metra fa mandra-peona. Zay minao toko. Eny are mandra-peona re. Vonina ny sakafo ry onja ka hoana ho any amin'ny efitrano fihinana ianao sa ateriketo? Tsy sakafo zany ary lisy fa maninona kia marary ndray ka ndry? Tsy marary afa tsy te hinana fotsiny. So mba tsy mety aky zany ndringa hono tsy maintsy ampanarahana rejime Tsy maintsy tengasy ve ndry tsy hinanao mazava ary mandehanana amin'izay fa manelingelina fotsiny ka mahatsiravina. Tena vadika biby mihitsy ty ontsy ty. Noho ny asarotam-piariny amin'ny madama Ramse hery miaraka ve marantony zao ho sahirana izy ray zaniko. De mbola manginginy sao de aleo anaraotra hijeriny ato an-trano rehetra ato ka iza mahitana tsy nandesany akory reny fa mikatona ny efitrano any. Fantatra ry zareo mantsy fa henoko foana ny resany raha ho any efitrano ny oby. Ary izao mijanona amin'ny fiara ao tokotany ao zao. Ndrasy io tazaniko tambaravarakely eto. Lisy mba alaivo kely nge reto etanreto Ho avy madama. Entana maro nge izany. Anao manafety ngava atao misy hatramin'ny giza sy ny zava-pisotro isan-karazany reo. Manao ny madama Ramse hery?
Salama ka. Lamina tsara nareo teto? Ie, lamina tsara. Tsara zany. Reto tonga teny anaty vata fampangatsiahana reto. Dia ainga ndry fa tsy tokony tarafin'ny andro ela angereo Eny madama. Fa hoany erany tsy mivoaka ao anaty fiara ao Ioby ihany mamoaka entana. Sa mbola andeha? Mety izany satria eny fa miverina ao anaty fiara indray Ioby. Way, ary iny ty atondro zareo? Tao mifanoroka, ry lanitro, loziny tsy hitako. Way, ohatrany nandre zavatra nitoboka be tany ambony rihana tany fa aleo hoe hojerena kely. So sanatria mba ionjary no ninjereo ka tsy tafarina. Ndre, ary nakaizy ionja. Ny sezany any hitako io fa tsy izy tsy hita. Ionja! Aza mitabataba eo ndry Ionja? Ohatry, fa inona nataondry ato amin'ny efitrano madama ato? Ary ataondry iny ny revolver iny? Tsy avela madama kasikasena mihitsy nge iny Misy ilaiko an'ty zay ihany. Ary angamo ianao ty efa mitsangana. Mangina ho sady tsy misy tokony hidirandry koa nge zany Zao fotsiny ataoko andry malemy fa tsy misy akoatran'izay. Eny ary. Tandremo fa raha misy mahafantatra zao dia indrina ataoko voaloha-paty Eny. Mandeha amin'izay. Ary aloha safaiko tolo aloha ny tranony. Verina sato kosa ka aleo hitapifika eto amin'ny zorom-baravarakely eto aloha hijereko an'izay fihetsiny indray. Aiza moa ilay revolver teo? Za tonga dia hiakatra any ambony aloha rery fa ampidirinao amin'ny garage io fiara io reraka mafy zany. Ary eo tanireo nga tsy avoaka ka? Andraso fa ilazako lisy dia alaineo azy ireo Andraso kely aloha Rioby Misy inandray. Misy zavatra adino re. Ny olo zany efa reraka. Rehefa mifanoroka indray. Andraso. Ny balanao ihany Rioby no anasarahako anareo mandrakizay. Ry lanitro, mialika ala ratsy dia namiera ny balany netefa. Losako. Iery! Vonjare olona! Vonjare! Fa ahoana no natonga zao lozo reto Avy tamiko re tompoko. Ahoana? Nety fahasarotam-piaro loatra dia navanina an'izao. Fahasarotam-piaro? Fa angamo mbola tsy nilazainareo taminy kosa ny marina ry madame Ioby Ka tsy mbola nisy fotoana andresana koa renge mety raha fa vao tonga mihitsy zay ny trango zao zavatra zao Ny foana re tompoko. Ahoana tsara? Diso fanantenana loatra tena naonao foana. Ny hevitra mantsy fa fotoana tokony ilazany hery ny fitiavany tamiko mihitsy io andro io. Kanto zavatra ny fanohatra tamin'izany ny hitako. Ka tsy misy afaka nometsiny anao aloha satria ianao ary zany tsy mahafantatra Ny sorana n'Andriamanitra koa dia mba tsy namony aina isika fa mbola afaka mitsabo kosa aloha zao ka. Fa inona ny marina? Izao ny marina anadanao hery ka so ihany aza fa mbola tsy nisy na inona na inona teo aminareo aloha Izany ny marina zany no izy. Fomba hoana ny mahanadahako azy tompoko? Zange manana ndray aman-dreny kara-dalàna mipetraha aloha ianao fa mbola zavaina miadana zany fa hono nanao ny hery io zao madame Ioby Efa tsy tena nenina ntsony aloha izy no ny afaka le bala tao amin'ny sandriny Dia tsy maintsy hikatra ve izany tompoko? Aza mbola lefa amin'izany aloha ny sainy hifanazava resaka tsara aloha tsika dia hita eo izay fepetra tokony ho raisina avy eo. Zao ary efa hita fa sitrana somatsaro ny marary Ianareo rehetra ihany koa efa samy tony tsara daholo ka mety angamba raha mifampiresaka amin'izay tsika. Efa somary mazava ny taminy ihany aloha mety raha ny marina. Tsara zany.
ny amin'ny lova ihany koa efa nambaranareo? Tsy nisy izay tsy fantany tsonika. Fa ny mampiasa loha azy metra dia hoe anahoana ny aminy. Indray dia miankina aminareo ka hitory azy moa nareo dia tsy maintsy voasazy izy. Ataonareo raharam-pihavanana kosa dia izay fahaizanareo mandamina azy eo ihany. Za aloha tsy mitana laelo aminy. Za zangata-pamelana aminy. Dia mahaiza mifanaraka ary fa ianareo menada ihany reo Eto masony reto olo reto ny fonako aminao raha nabavy nety ny dita sy ny sotroana diso tafahoatra dia nandratra sy nampitondra Clément toy izao. Tsy olo-kafa fa nabavy ihany. Mamelanao azy ery ianao nge tsy nandositra dity fa nisairana tamiko za ary nentiny asa lotam-piary diso toerana ka navanina andreny lozy ireny. Efa hatramin'iny ihany namelanao ronjy fantatro fa noho ny tsy fahalalanao no nahatonga anao nanao an'iny. Misaotra rakizy misaotra anareo hita mihitsy izao ny maha-iray tampohanareo mahay mifamela. Afahono ahoana kosa ny amin'ny madama mioby to tsy nandrenesam-peo mihitsy Tsy manakambara metra ary zareo azy efa nifamelako. Marina ny ianao fa zao rery amin'ny alatsinainy tsika no amindra ny fananandrainao aminareo ka ahoana mazoto ve nareo aloha Mazoto zay metra efa nandrasanay hatramin'ny ela nge zany fa zaho metra rehefa nandinika tsara dia aleo ny anjarako hijanona fa azafindra amin'ny anarako izany. Ahoana indray re zany efa voalaza ao anaty didy miafina nge fa ny ampahatelon'ireo fananan'ireo dia anao kosa. Eny saingy tsy afaka ny andray ny anjarako satria nahoana madama? Satria efa hiary izaka ny fananana ray manontolo zay metra ka tsy isy tsony ny asiny azy vao mahafaly kosa zanyko tanteraka ihany zany ny fanirindra tompokilako fa ahoana kosa zany ny amin'ny didy miafina ka ovainareo indray zany. Tena manaraka azy atsakany sy andavany nge zay zao metry satria nampifamatotra anay sy oby lalina toy izao nge dia tsy inona akory fa noho le didy miafina ihany Marina ve zany ry madama ioby Ianao indray ve metra natoro amin'izany Ianao ihany nge namaky ny didy miafina de ny tanterahanareo tokoa zany vazovazoko anjony hafa any fa efa niandry an'izao fotoan'izao mihitsy ahy osoratako aminareo roa ny lova afa-tsy izay voatondry ho any onja kosa aloha misaotra metra fa ianao avy koa no lasa ny sahirana taminayko tsy misy isaorana zany ny adidiko no nalako sady aoko ho fantatrareo fa izay sy raha tompoko lahange no tompokevitra tamin'izao zavatra zao ka hoana metra mba azonay fatarina ve ny antony nanaovanareo an'izany ka dray ka voatery amboraka tsy ambaratelo eto no ny fanerenareo ako la zao rery metra fa tsy maninona zany Ianao afo daholo fa fotoana ny akamoka ange zao zao rano izy eny metra ioby dia zanadralahako zany ve tany andafy tany foana zareo no nipetraka hatramin'izay fa no ny maty io rahalahako io dia niverina teto tanindrazana tamin'izay izy mianaka dia niarany tsena azy teny vato zay sy tompoko larabe mananjara ary teo no nahitany ny ioby dia hitanareo fa tokony vadiko ve izy tamin'izany zany tokoa saingy tsy nampafantarinay na iza mihitsy zany resaka izany aloha zany hoe dadatoako zany ianao eny anaka dadatoanao mihitsy dia nahoana tsy mba nambaranao mihitsy zany hatramin'izay ka satria mety handravany paikady raha fantatrareo deny mialoha zany ko ny tianay dia mba tsy ho voateritery mihitsy ianareo fa tena ny sitraponareo tanteraka no tonga ka tsy toy ny naneranay akolaka ihany ary ve nareo tamin'ny didy miafina sanatria kosa sanaka nanokatra ny masonareo fotsiny iny fa tsy nisy fanerena mihitsy tao anatiny ka ny amin'ny lovo indray dia tena sitrapondra tompokilay mihitsy no nanolotra ny reno anao no ianao ny karakara azo tao anatin'ny fotoana maro ka ahoana mazava aminareo amin'izay ve mazava fa mifatoranareo tamin'ny alalan'ny didy miafina iny zay ry dadatoa tady fotsiny no natolotra ianareo fa ianareo ihany no namatotra ny tenanareo dia mamankoa ve zany nafantatra n'izany zavatra rehetra nataonareo izany ry dadatoa mazava ho azy anaka raha tsy zany ve ianareo averany hipetraka taty amin'ny tompoko larabe mananjara ary andao isaraka eto amin'izay fa ny andro efa za mbola hody lavitra tsisy amelana hodirery any amin'izao andro efa madivo ao maizina izao kosa aloha raha pitso maraina ianao mandeha
Ianareo reto rakizy, de ho fatoranareo eto koa zany. Ka zay aza mifatoranareo sady efa niomana mihitsy nge zay fa fasivasy daholo ny sisy e. Aiko save ndry ary mbola misy vahiny hafa koa nge zany e. Maman zany ka nasaiko nalaina tany mantsy izy. Zay zany vao tena hiara voafatoka eto tsika mianakavy ko. No le didy miafina. Tantarako MADA. Ny farana teo ary didy miafina, dia peniny maminy aina, novelomin'ny oly, vantso, lanto, niaraka tamin'ny faly sy rakoto. Tovy razana mamonjy ny nandray feo sy ny nana totosa.